Ny pejam-baovao politika kosa indray ny 20 septambra 2024 dia nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana adeloka Bevava ny fikambanana fiverenana Andoharano momba ny fitoriana ny mpitondra ny andrim-panjakana rehetra tao anatin'ny Repoblika Faefatra. Nanamafy izay fitoriana izay ity fikambanana ity ary nitaky ihany koa ny anokafana famotorana momba izany. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Mitaky ny anokafana ny famotorana mikasika ny fitoriana ny mpitondra ny andrim-panjakana rehetra ny Repoblika Faefatra izay napetraka teny anivon'ny fitsarana adeloka Bevava Nosy ny 20 volana septambra 2024 José Razafimandimby filohan'ny fikambanana fiverenana Andoharano. Ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrena no antony fitoriana noho ny mbola tsy fisian'ny Haute Cour de Justice takiny ny fiverenana Andoharano ny anovanan-draharaha toy ny fitoriana manokana adeloka Bevava ny Prime Ministre teo aloha Tatela Endrenarivo. Fa voaka Masimandidy no miteny dia tsy azo ferana ny Andoharano ka manomboka androany zany dia natolotra eto am-posta nendreo olona nitondra rehetrarehetra ato anatin'ny andrim-panjakana izay nanondry fanitsahan-dalam-panorenana ny atotantaran-kevitra sy ny boky fitoriana ary misy internet ihany keo amin'ny YouTube mampiseho ny anaran'ny fiverenana Andoharano fotsiny no soratana dia misokatra eo ny fitoriana malalaka ho antsika rehetra aty amin'ny renivohitra ary fahatelo farany dia amin'ny alalan'ny DVD no famparitaka eran'ny Madagasikara zany ny fahalalana ao anatin'ny fitoriana satria lalam-panorenana rano fotsiny. Nampahafantarin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana isan'ambaratonga ny sivily sy miaramila io fangatahana ny anokafana ny fitsarana ireo lehibe ny andrim-panjakana tamin'ny alalan'ny taratasy ny 9 volana May 2024 teo. Rehefa nitory ny andrim-panjakana rehetra tamin'ny jurisprudence nampiarina tamin'ny Prime Ministre Tatela Endrenarivo dia ara-dalàna iny ary ny mpitsara indray atao amin'ny CSM izay ny arrêté no nanalavana fitoampiasan'ny CSM fezin'ny loi organique izay tsy ara-dalàna zany fidianana solotena roa amin'ny ACC dia voatory amin'ny anaran'ny CSM ny mpitsara eranosy dia bloqué tsisy officier supérieur de police judiciaire afaka manokatra ny enquête zany ka nanolo-kevitra ireo olona reo zany hoe rehefa mivoy io dia hovahaina ny fitoriana ka eto zany ny vahaolana dia ny vahoaka Masimandidy no sisa manana ny napindrana fahefana manana ny légalité homena ny dernier rempart ny fikambanan'ny filohalondao amin'ny dernier rempart de République hanome mandat ny olona hiahy ny famahana ny olana satria bloqué ny araka ny fanazavana anjaran'ny miaramila no manendry ny tompon'andraikitra sivily sy miaramila mba hisorohana ny mety fahabanga-toerana vide institutionnel.